Miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana mety ny andro indray ary amtia anio ity ary ankafaliana no andorana anao ny mety ny andro indray ho an'ny lahady latsinainy ary ny talata ho avy izao. Ao anatin'izay ary raha ny mandrafitra ny mety ny androntsika ao anatin'ny 3 andro manaraka dia amin'ny ankapobeny aloha andro voalohany dia ambany ny tsindrin'ny atmosfera tsy maro toerana zany amin'iny tapany avaratry ny nosy iny raha ny fantelo andro kosa zany hoe ny talata dia somary ny tsojivotra avy aty atsinanana no andrafitra ny mety toetry ny andro ary somary toerana zany amin'iny atsimo andrefan'ny nosy idy. Hojerentsika amin'ny atsipireny ary zay toetry ny andro zay ho an'ny rapitsy maraina dia amin'iny pately ny avaratry ny nosy iny no somary mandraondraona ny andro ny ankoatr'izay kosa dia ny masoandro mibalika no ibantoerana raha toa ka somary misy andianjavona aty amin'iny ilana tsinanan'ny vakana karatra sy amoromanisy oto majatriny ny vao maraina. Raha ny tolakandro kosa indray dia ny apately ny avaratry ny nosy dia ahitana orana tandrivindrahoana avokoa raha kotroko zany raha ho an'ny aty amin'ny ilan'ny andrefan'ny Sofia atia sy ny aty amin'ny faritra Boeny aty ary dia isy tandrivindrahoana vitsy amin'iny Analamanga mahazo ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo ary ny faritra Sava iny manorana tandrivindrahoana mety raha kotroko ihany koa ny faritra loatra misy tandrivindrahoana vitsy ny Mangoro. Ny ankoatr'izay dia ny masoandro mibalika no saika ibantoerana hatrany. Kasika ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny rapitsoalahady dia manodididina ny 20 ka hatramin'ny 30 aty amin'iny faritra ampovoantany iny hatramin'ny 30 zany ny faritra Analamanga. Ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mbola misy hafanana miopapana ihany any amin'iny farany atsimon'ny nosy iny. 30 kosa ny ambony indrindra itsany ny faritra Menabe, Betsiboka, Sofia ary 30 any Boeny Andy. Toy izay toetry ny andro zay ihany ary raha ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola misy hatrany ny orana tandrivindrahoana zay mety arakotroko ny tolakandro moa zany amin'iny ilany andrefan'ny ampovoantany iny zany hoe ny Bongolava, ilany andrefan'ny vakana karatra sy Amoromania, ilany andrefan'ny Tasy sy Betsiboka mahazo faritra Boeny, ny atitan'ny Melaka mahazo miandry vazy iny no ahitana an'izay orana izay misy tandrivindrahoana ihany koa amin'ny manodididina ny Nosy sy Ambanja iny. Aty amin'ny faritra Atsimatsinanana dia mandrahona ny andro mety anarana tandrivindrahoana zany ny alina. Ny ankoatr'izay dia ny fifandilasan'ny rahona sy ny masoandro. Kasika ny maripana ho an'ny zay latsinainy zay ary dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 ny aty amin'ny faritra ampovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 kosa ny morotsiraka atsinanana, mahatratra 5 aty amin'iny Toliary iny, mbola 30 hatrany ambony indrindra dia ny faritra Menabe no ahitana izay toeraka izany ihany koa 30 ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Ny avarantsika azy ary dia ny talata dia maina aloha ny faritra maro amin'ny ankapobeny saika mandirana nosy misy tandrivindrahoana miserana kosa amin'iny ilany atsinanan'ny faritra atsimo andrefana iny no ahitana izay orana tandrivindrahoana zay mahazo ny tapany avaratry ny nosy sy ny faritra Androy. Kasika ny vinavina ho an'ny maripana ny talata dia somary manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 eo zany aty amin'ny faritra ampovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy, 30 ka hatramin'ny 30 kosa amin'iny andrefan'ny nosy iny. Ny ambony indrindra moa zany dia any Majanga sy any Antsiyo ihany 30 degré Celsius. Dia makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka hatrany amin'izay toetry ny andro izay veloma tompoko.